atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly manolotro fiarabagna sy firarentsoa ho antsika jiaby izay mitandriny sy magnaraka trany. Ity onjam-peontsika radio Faniry Maria, radio manambatra antsika olo araiky ity amin'izao fotoana izao, naizanaiza ny toerana misy antsika. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho vatsim-pagnaintsika, izay arahiny fampianarany ray aman-drenitsika eto amin'ity onjam-peo radio Faniry Maria ity antsika amin'izao fotoana izao. Amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona ity, izay anohizantsika ny fandalinantsika ny finoantsika sy ny fanamafisantsika ny fandalinan-pinoana, dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro miaraka amin'ny namantsika. Amin'ity alahady fa 7 tsotra mandavantaona ity, dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe ny olona manampinoana tsy miandry valisoa eo no eo. Ndia aroraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady tsotra fa 7 mandavantaona taona dia ity, sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky ny Abakoka ampaminana. Niterena tamin'ny Tompo aho hoe, Tompo, mandra-pahoviana no iantsoko anao, nefa tsy mino ahy ihany ianao. Ary iterena aminao aho hoe, fahasiana, nefa tsy vonjenao ihany aho. Nahoana aho no ataonao mahita ny tsy fahamarinana, ary ianao mijery ny fahoriana, fa fandravana amam-pasahirana no eo anatrehako, misy fifandirana ary mitranga ny tsy fifanarahana. Dia namaly ahy ny Tompo ka nanao hoe, soraty ny fahitana ka sokiro amin'ny fafana, mba hamakiny olona azy moramora.
fa mbola misy fahitana amin'ny fotoam-boafetra. Efa mandroso amin'ny fotoana fanapirana azy izy ka tsy amitaka raha miadam-piavy izy andrasiany satria ho avy tokoa fa tsy ho diso. Dia mihobihoby ny fanahy ao agnatiny, dia tsy mba amin'ny lala mahitsy fa ny marina no velona amin'ny finoany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Henony Tompo, sainatso antsika. Henony Tompo, sainatso antsika. Henony Tompo, sainatso antsika. Henony Tompo, sainatso antsika. Avimy falika obriony Tompo, dai vatolampy vonjitsika. Andeha makeo anolony saotra. Siantsay ankalaza, Andriamanitra sady to, azakan'ireo Andriamanika fa. Miafy tany ao ampelatanany, tampony vohitra azikio. Nataony gasy ny ranomasina, anetiasikio afahasatanany, imiondre amin'ny akofa. Sakale tompona nao atsika. Henony Tompo, sainatso antsika. Henony Tompo, sainatso antsika. Fa izy mitena Andriamanitsika, sika vahoaka sy ondry fiandriny. Iay mazika ianareo anio Zano ambarany silazany, sande mafotony tany anetra. Tany masasany meriva, miasa narateny tsapahany, kanefa nahitany asa vita. Hitaranaky ty 70 taona, natofoka natezitrany. Okapanisitoko ity, tsy mety amalany tena lalako. Henony Tompo, sainatso antsika. 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 Vaky teny masina faharoa. Taratasy faharoa ny masina Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ry zanako malala, mananitra anao aho mba amelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay niraisinao tamin'ny fametrahako tanana taminao, fa tsy fanahosano nomen'Andriamanitra atsika, fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahonon-tena. Koa aoka ianao tsy homenitra ny ovavolombelon'ny tompontsika sy honony amiko izay mpifatotra ho azy, fa iara-mijaly amiko noho ny evanjely. Miankina amin'ny herin'Andriamanitra, tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny marika ny fampianarana marina renao tamiko, ary aoka ny fanahy masina izay mitoetra ho amintsika no entinao mitahiry ny zavatra tsara napetraka taminao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, della vita di Tompo tsika. Alleluia, 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 ubuniva uzomafali. Alleluia, 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 della vita di Tompo tsika. Alleluia, alleluia.
ombatsika mianakavy anyeny tompo ho tanteraka tokoa any izany evanjely masina nosoratany masinday lioka voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany ny apôstôly nanao tamin'ny tompo hoe ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manam-pinoana ohatra ny voa tsy nampiray ianareo dia mahazo milaza amin'ny voaroy azy eo hoe miongota ka mifindra any amin'ny ranomasina dia naika anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondra avy anan-tsara no mba ilaza aminy hoe mety afaingana ary mipetra hinana moa tsy izao aza no lazainy aminy. Amboary ny sakafoko ary misikina ampinagnay mandra-pitsaharako avy mihinagna sy misotro. Fa rehefa izany vao hinagna sy sotro ianao. Ary moa misaotra zany mpanompo zany akory va izy satria nanao izay nasainy natao io? Ataoko fa tsy zany. Koa taka zany koa ianareo. Rehefa vitanareo zay nandidiananareo dia lazao hoe mpanompo tsy masoa izahay fa zay tsy maintsy ho ataonay ihany no any vitanay. Alleluia, alleluia, delami teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika usama fali. Alleluia, 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 delami teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika usama fali. Izany ary ny teny ny tompo deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo isika menakavy dia miezaka mba lala bebe kokoa ny atao hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro raha nandinika ny mikasika ny arena. Ny arena ho isika dia ny fiainana izay hoentina izarana ifanasoavana amin'ny hafa fa sy tokony ho vatomosakana ka raha tonga ilay andro farany dia rehefa sy afaka mivavaka intsony isika araka ny fanoharana tamin'ny evanjely norenesika tamin'ny alahady lasa teo mikasika any Lazara sy ny mpanan-karena dia fataro fa misy tokoa ny elanelana, misy ny antsana ka tsy afaka andeha amin'ny toerana misy ny fiadanana intsony isika. Ary zay no mahatonga asika mamerimberina hoe ny any no avy fa sy amaray, anio no avy fa sy rampiso. Ka izay indrindra ny ezahantsika ary ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary izany indrindra no mahatonga antsika miatrika an'izao sinoda fahafito fa indrindra moa ity fizanonana fahatelo ity izay mampiditra bebe kokoa sika amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny sosialim-piainantsika ka ahafahantsika miombona bebe kokoa amin'Andriamanitra ka aezasika mampitrotra ny fiainana sy ny finoana ka ny arena. Zany hoe ny mahatsikasika satria isika no arena voalohany, ny olona no arena voalohany no oka hoentisika hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy hiderana azy. Izany indrindra no tiany eglizy asongadina bebe kokoa amin'izao alahady 17 mandavataona izao, zay azo lazaina fa mamarana an'ity volana ny septambra ity ary mampiditra sika bebe koa amin'ity volana oktobra, volan'ny rozery sy ny missiona ity. Ka izay indrindra no hitaritako ny saisika menakavy ary
ao anatin'izay famaranana ny volan'ny zavaboary, ny fiarovana sy ny fikaziana ary ny fivavahana mba ho voary tokoa ny tontolo iainana no idirasika ary amin'izao volana oktobra, volan'ny rozery, volan'ny misiona ka andeha arysika ry kristianina havana amin'izao volan'ny rozery zao zay miaraka amin'ny masiny Maria sika amin'ny alalan'ireo mistery, zany hoe ny mikasika ny famonjenantsika fa indrindra moa amin'izao taonjobilin'ny fanavotanantsika izao ka ireo mistery izay banjintsika amin'ny alalan'ny fanaovansika ny rozery dia ibanjinantsika ny famonjenantsika sy ny fanavotanantsika ka hiara-dalana arysika amin'ny masiny Maria amin'izao volana oktobra izao, hiara-dalana amin'ny ady sady dia ataosika ady sady dia mampasiaro lay ady mafy natrehany eglizy tamin'izay fotoana izay ka mitafiny fahavalo ny eglizy ka nianso vavaka lehibe niaraka tamin'ny masiny Maria azaina amin'ny rozery ny papa ka nandresy an'ireo fahavalo tady anapotika ny eglizy. Ry kristianina havana, maro ny zavatra zay etrehsika amin'izao ary tady anapotika sika ao anatin'ny krizy mafy maromaro lafy isika ka manomana an'izao synody fahafito fizanonana fahatelo izao ka mianso sika ziaby aho anao vavaka ny rozery isaky penakaviana ary indrindra isaky ny eglizy fiombonana fototra iraka isaky ny sabosy indrindra andro ny masiny Maria ary andro ny fianakaviana ary izay indrindra no nataon'ny papa Léon fa-14 tamin'ny audience générale nataony tamin'ny 14 septambra ka nanaovany ansoavo any olon-drehetra fa indrindra ny kristianina katolika anao rozery hivavaka manokana ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana eran-tany. Matokony herin'ny vavaka tokoa isika ho indrindra masimbavy Terezy avy any Calcutta zay sy misaraka amin'ny chapelet. Ny chapelet no angovo ahafana miatrika ny asa fitoriana ny mission zany amin'ny toerana sarotra indrindra. Ny chapelet tokoa no fitaovan'ny missionnaire miaraka amin'ny masiny Maria mitorany Jesoa ka manentana antsika menakavy ary fa indrindra amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny synode fahafito fizanonana fahatelo zao ary ny papa rahateo moa araky ny nambarasika teo mampirisika sika siraikiraiky fa indrindra ny fianakaviana anao ny vavaka ny rozery ary vavaka manokana ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiadanany ara-tany. Ry kristianina havana, raha iverenantsika ary ireo vakiteny zay arosiny eglizy amintsika amin'izao alahady fa-17 mandavataona izao dia hitasika sara fa nasapa reo apôstôly miatrika ny fiainana, miatrika ny fitoriana ny evanjely ka nahita ny amafiny zany ary ny asaritrany ka sy ny salasala izy ireo nanantona ny Jesoa ka niangavy an' Jesoa nanao vavaka fitalahoana hoe ampitombo ireny finoanay. Sapan'izy ireo tokoa manko fa io ny fototra ny fiainana ary sy maintsy mahay mampifanaraka ny finoana sy ny fiainana ka sapan'ireo apôstôly fa io fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro io ny mampifanaraka ny finoana sy ny fiainana andavanandro no ahitana ny tena fivelarana sy ny fandrosoana marina kanefa tsapan'izy ireo fa sy mandeha ho azy izay ka izay indrindra no nanatonany an' Jesoa ka nitalahoany hoe ampitomboy ny finoanay ka ho indrindra ny vakiteny voalohany miresaka momban'izay ny boky ny Abakoka mpaminany fa ny marina no avelonantsika azo lazaina zany fa ny fahavelomantsika dia ny fahamarinana ao amin'ny tompo ao amin'ny Jesoa no ahafahasika miroso amin'ny lalindalina kokoa ka raha nangataka ary araka ny voalazasika teo ireo apôstôly ampitomboy ny finoanay dia nolazainy Jesoa ary fa na dia bitika izany finoana izany dia mahavita zava-magaga. Zay indrindra ry kristianina havana, ny zava-dehibe zany dia ny fananasika ny finoana fa sy ny alehibe na ny akeliny fa na dia kely sy bitika azy izy dia finoana zay zany hoe ny finoana
dia ny fiombonana amin'Andriamanitra, ny finoana dia ny famelasika an'Andriamanitra hiasa ao amintsika. Raha atao amin'ny teny hafa izay dia izao, raha ny tena marina zany dia Andriamanitra mila antsika izy mba hiasa eo anivon'izao tontolo izao, hitondra fahazavana, ary izay famelasika an'Andriamanitra hiasa izay natao hoe finoana ka mahatonga sika ho fahazavana amin'ireo manodidina ansika, mahatonga sika ho fanasina, ka izay sy mila zavatra goavana satria mahery ny Andriamanitsika. Io le ambarasika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika, ary lavorary satria lavorary Andriamanitra, ary izay famelasika an'Andriamanitra hiasa ao amintsika izay no atao hoe finoana. Ka rehefa miasa Andriamanitra dia izay koa ny atao hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, mamela an'Andriamanitra hiasa sika. Vita an'Andriamanitra izao rehetra izao, kanefa araka ny lazaisika teo mila sika izy, ary zay no ambarany vavaky ny Abakoka mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, ny fakapanahy ho asika dia ny fiheverasika fa lavitra Andriamanitra, ary Andriamanitra heverisika lavitra zay dia sy afaka manao ninninona raha ny tena marina, ary averimberisika ihany koa io sy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika, ary Andriamanitra miara-dalana amintsika. Ary araka io vakiteny io azy, araka io vavaky Abakoka io dia Andriamanitra no mitalao amintsika, ary manome ny fanomezana rehetrarehetra izy, ary maimaim-poana izay fanomezana izay mba hahafany miasa amin'ny alalantsika, ary dia izy miasa amin'ny alalantsika zay no finoana. Ka nanjara sika ary ry kristianina hava malala dia ny manokatra ny fosika, mamela n'Andriamanitra ho tompony ny fosika, ka raha misokatra tokoa ny fosika ary izy eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika dia miova ny zava-drehetra, ary zay le fionana amin'Andriamanitra. Ary rehefa tena miona amin'Andriamanitra isika dia miova, ka Andriamanitra no miasa amintsika, ary zay natao hoe fibebahana, ary zay no ivisika amin'izao fanaovantsika ny sinoda izao, mba hitrotra amin'Andriamanitra isika ary ifanozo amin'Andriamanitra, ka izay natao hoe finoana ka mibebaka isika. Izay no mahatonga ao amin'ny vakiteny voalohany milaza fa ao amin'ny evanjely na kely oatra ny voasinampy aza ny finoasika, izay ny hoe farany kely indrindra mivoan'ny zavatra dia afaka mavita zava-magaga mihoatra ny izay eritreretina, ka afaka ilaza hoe miala tetoka amin'ny findra any amin'ny ranomasina. Zay ry kristianina havana, raha manana finoana sika na de kely oatra ny voasinampy azy dia afaka mamindra ny vohitra isika. Inona moa no tiany Jesoa ambara amin'izany rehetra izany? Ny tadiavin'ny Jesoa zany dia isika hiasa miaraka aminy, ary izay koa lay fanoharana lazain'io, rehefa tena miasa isika dia izy tompo no milaza hoe amboary ny sakafo ary misikina ampihinana azy. Rehefa tanteraka izany dia izy no misaotra asika. Fahasoavana mampifahasoavana izany raha miasa amin'Andriamanitra, miara-miasa amin'Andriamanitra, raha ny marimarina koa avela sika hiasa Andriamanitra dia avy eo izy indray no mbola mikarakara sika araka io fanoharana io, ka aza ho sika ny fahasoavana rehetra. Sy miasa ho an'Andriamanitra zany sika, fa mamela an'Andriamanitra miasa amin'ny alalasika, ary zay famelasika an'Andriamanitra miasa amin'ny alalasika zay natao hoe finoana, ka mahatonga sika iombona aminy ary mahazo fahasoavana, satria maimaim-poana ny fanomezana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ka oka ho maimaim-poana koa zany no valy haintsika manatanteraka ny asasika, sy maintsy ampiasaisika ireo fanomezana ireo ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an' Jesoa amin'io fanoharan'io milaza hoe mpanompo sy mahasoa izahay, dia izay sy maintsy nataona ihany
no any vitanay izany hoe mitiny ambara dia ny fanehoana n'izay voninahitra Andriamanitra izay amin'ny lalan'ny fanatanterahana ny sitrapony ka izay indrindra no averimberisika matetika ry kristianina hava malala ny finoana izany dia sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka amokatra izay no mampanompo sy mahasoa ansika izany hoe sy noho ny fahamendresika no ahafahasika manatanteraka an'ireo asa apetrak'Andriamanitra amintsika ary na ahitasika vokatra fa noho ny finoana ao amintsika zay dia avelasika hiasa ao amintsika Andriamanitra ary raha avelasika hiasa amintsika Andriamanitra dia mahavita zavatra mampitolagaga ka na ny tendrombohitra avy aza afaka mifindra izany hoe ilay fahotana izay mandrakotra ny fiainasika dia zary fahasoavana ka mahatonga fifandraisana ka mirindra sara ny fiainantsika fifandraisana amin'ny zavaboary ka isika indray no mikolokolo azy tahaka ny vocationtsika tamin'ny voalohany ny fifandraisana amintsika samysika ka ifampisimbana ifanasoa ikasaka ny solongonana araky ny teny fanevany ny fizanonana fahatelo ary miova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra ka zary mankalaza sy miderazy amin'ny ataosika rehetrarehetra izy ka izay ny zava-magaga zany hoe ilay tendrombohitra mandrakotra ny fiainasika zary tany lonaka ka mamokatra eo amin'ny fiainasika zay ny fanahy masina no mahatonga an'izay rehetra izay avelasika hiasa ao amintsika izy ka izy ny mikolokolo sy manatsara ny fiainantsika ka izay indrindra no tiany eglizy ampitaina amin'izao alahady fa 17 mandavataona izao ka lay mpanan-karena sy ny eritreritra hoe fa ny fiainako dia entina nasoavana ary zay ihany koa ny fampianarana an'io aokaritsika ry kristianina havana ho tahaka ny mpanompo voalaza ao amin'ny fanoharana ka avelasika hiasa ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia hamokatra ny fiainantsika inona tokoa moa no atao hoe fiainana mamokatra ary zay no irisika ataoko fa ny tsirairay dia mieky fa mila mamokatra fa indrindra moa raha miatrika an'izao krizy mafy sy maro lafo izao sika tsy inona zay fiainana mamokatra zay fa io lelazay ny fizanonana fahatelo io fiainana mifampisimbana mifanasoa ka mikasaka ny soiombonana satria zay ny mahafianakavimbe asika ary zay raha tadidisika sara tamin'ny taona lasa ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao ary zay no mahatonga an'ny papa manao ansoavo amintsika hiaraka hivavaka amin'ny Masiny Maria satria ravarava zay fihavanana zay eran'izao tontolo izao ka sy mahita son'ny tena fiadanana ka hiaraka amin'ny Masiny Maria hivavaka mba hibebaka ny fotsik'olombelona ary io no afatry Masiny Maria tany Fatima zay sarotsika manokana ihany koa amin'ity volana oktobra ity ka ahafahasika ary raha ao anatin'ny tena fihavanana isika ampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary ny fifankatiavana io no mahatonga ny razasika aza na de mbola no somambisamby ihany ny mahatonga azy milaza hoe ny azo ny vanikolakana ny tany ranorininy sara izany hoe tany lonaka ny tanysika zay nataosika hoe ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka ka raha tany lonaka izy dia mamokatra lay azo ka le azo miroboka tsara zary lakana ka mampitasika amin'ny fiainam-baovao io ihany koa no ananarany masindapoly any Timote ao amin'ny vaky teny faharoa ao amin'ny Timote taratasy faharoa toko voalohany aokarisika anaiky ho vavolombelony finoana eo amin'ny fiainansika ho vavolombelona mampiasa ny fahasoavan'Andriamanitra ho indrindra i masindapoly mananatra ny Timote ary mananatra asika tsikiraikiraiky ry zanako malala mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao zay norisinao
tamin'ny fametrahako tanana taminao fa sy fanahy osa no nomen'Andriamanitra asika fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahonona tena ka izay indrindra ry kristianina havana no irina amintsika menakavy aoka asiaro ny batenitsikisika asiaro ny confirmation asiaro ny sakramenta nyresika ka hitondra sika indrindra ny sakramenta ny eukaristia ka hatonga sika anana fiainana eukaristika zany hoe fiainana manompo vonina mahafoy ao anatin'ny fahamarinana ary zay no fiainana tany lonaka ary zay ny fiainana mamokatra araky ny risika teo ry Jesosy Tompo enao tokoa no mampianatra anay androany ary sy vitany hoe mampianatra fosiny ianao fa nanome ohatra velona tamin'ny fiainanao ianao tokoa ilay mpanompo nanolo tena nahafoy ho fanavotana anay ianao zay sy nanota nanaiky ho fahotana ibaby ny fahotanay ka nahatonga anay hiavana ka nanasitrana ny fifandraisanay ka ampianaro ary zahay mba hifanasoa hifampisimbana hikasaka mandrakariva ny soiombonana ka natanteraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao amin'ny ataonay rehetra ka izay indrindra raha manao ny asan'Andriamanitra izahay dia Andriamanitra tokoa no anao ny asanay ary te ho lavorary ka amokatra izahay ary amokatra voasara ary na de kely ohatrany voasinampy aza ny finoanay dia vita zavatra mampitolagaga izahay satria mahay mifanasoa mahay mifampisimbana mahay mikasaka ny soiombonana mba ampio izahay mba olona manam-pinoana tokoa ary indrindra araky ny fampianaranao andrany mba sy andry valisoa mandrakariva fa vonona anatanteraka ny asa ampinoana ary sy miandry valiny sy miandry takalo fa tahaka n'ilay mpanompo sy miandry valiny ao amin'ny evanjely fa anatanteraka mandrakariva ny asa ataonay ampitiavana ka amin'izay ahay ifanasoa ifanatsara izahay ka anjaka eo anivonay tokoa ny fiadananao sy ny fahamarinanao ry Masiny Maria reno ao anatin'izao volana oktobra volany rozery zao miara-mitalao aminao izahay mba anjaka tokoa ny fiadanana ampio izahay ibebaka hiverina amin'ny Jesosy fa izy ny tena fiadanana marina Masinday Joseph ray piaro ny eglizy eran-tany mivavah ho an'izao tontolo zao izay rotodotika ny ady sy ny korontana isan-karazany na de eto amin'ity tany malalana ity azy mba ampio izahay hibebaka ka amin'izay hiova tokoa ny fifandraisanay na amin'ny zavaboary na amin'izay samy zahay ary indrindra amin'Andriamanitra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay.
OLOARAIKY atsika atambatry ny fanahy masina kamiray OLOARAIKY ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.